rigidité féminine ny tsy fahatomombanan'ny firaisana nofo eo amin'ny vehivavy zany zany hoe ny na zany izy a tena misy tsy fahazotoana mihitsiny hoe tena malaina mihitsy zany na matsiaro indray anankiray hoe mazoto fa ohatry ny tsy zavatra tsapa mihitsy indray de io zany natokana ho amin'ny mpivady izy io ka ny fisiana fampirafesana ohatra eo amin'ny mpivady miady eo amin'ny mpivady tsy fifanarahan-tsaina maharitra io tsy voatery mitovy saina foana ny olona fa maharitra be miady lava sy ny sisa eny de efa tsy mitomomana io satria ny vehivavy a de mila fahavononana mihitsiny eo amin'ny ara-tsaina eo amin'ny ara-toepo a eo amin'ny ara-batana mila tambitamby mila fanehoana fitiavana ary na mialohan'ny resaka ara-nofo ara de mila faneho-pitiavana safosafo sy ny sisa tambitamby be da be maharitra mihitsy ary zay zay vao vonona am'izany ny vehivavy ka ny tsy fisian'izay fa hoe mainka lava mainka atory sy ny sisa de efa antony anankiray zany zay ankoatran'ny hoe mpivady tsy mifankahazo ny ankoatran'izay koa ny antony de hoe ny fahatongavana fahadimbolana mampalaina ny vehivavy zany ny tsy filaminan-tsaina ny finoana voka zany hoe rehefa bevoka ny vehivavy zay somary kamokamo izy ny ankoatran'ny hoe mpivady miady matetika ny fisian'ireo aretina isan-karazany na aretina avy amin'ny loto zany a na reo aretina avy amin'ny firaisana ara-nofo a fisian'ireny tsy ranondranoko amin'ny voky ireny misy fofona misy fisiana ferifery any amin'ny fivaviana de antony mahatonga an'izany reo le karazana fanidinana atao tobiterahana ohatra tsy maintsy mitatana kely vao mivoaka ny zaza de reny ferifery raha mbola tsy mikatona ny fery mazava ho azy de mbola mampalaina be izany ny olo avy nodidina koa indraindray matetika mbola misy marariary any amin'ny valahany any de efa anisan'le mampalaina ny vehivavy kosa ny zavatra zany ny fanafody misy koa fanafody zay mahatonga an'izany a dikan'izany hoe aleo foana mamonjy dokotera rehefa hinam-panafody satria misy fanafody zay mahatonga ny falainana eo amin'ny vehivavy eo amin'ny ara-nofo ihany koa ny karazana aretina ny antsoina hoe insuffisance thyroïdienne ohatra io moa zany dokotera mahafantatra an'izany ny dokotera mahafantatra an'izay de mamonjy dokotera zany raha vao ny dokotera mahafantatra hoe kay misy aretina ohatr'izao reny olona misy goitre reny koa zao indraindray ohatra somary ao anatin'izay le insuffisance thyroïdienne zay de olona miadakadana fomba fiteny miadakadana fitempon'fo mikamokamo eo amin'ny lafindray manontolo matoritory lava sy ny sisa de antony mahatonga an'izay ny fisian'ireo aretina isan-karazany zay mahatonga farariana mandritry ny fiarahampivady marary foana rehefa miaraka de misy aretina isan-karazany zany misy mivoto ve any lalan-jaha zany misy mikroba ve any misy mitsiranoka avy any a de anisan'izany de mila tsabony reny zany ny adina ara-tsaina ihany koa de mitovina ny lana amin'ny vavy ny tsy filaminan-tsaina mitokantrano fisiana tranga tapaka ny tranga hoe vakitrano fahaverezana vola miala tamin'ny asa ohatra tsy filaminana eo amin'ny ara-pianakaviana any amin'ny toeram-piasana de antony mahatonga an'izany ny stress tsika ny tsy filaminan-tsaina manoloana ny fiainana andavanandro bangoko am'izay le izy de efa anisany mahatonga an'izany ny fahamiakan'ny mpivady rehefa ny misy firaisana efa lesantsika moa zay fa mamimitana any hoe ny vehivavy mila fanomanan-tsaina be nefa any a raha vao mainka loatra de efa tsy mety koa le izy ny tahotra ny vehivavy zao hoe sao de bevoka indray ohatra de efa tsy mety koa zay de efa manaova fanabeazanaiza ry maman de efa milamina ny saina ny
Mitovy ihany lahy sy ny vavy a ny monotonie conjugale hotsika zany hoe ny tsy ovaovan'ny fihazarana sy fiainam-pivady mihitsy. Mba mila zany ny mpivady mba maka rivotra kely, makany ambanivohitra, mitsangatsangana, miara-mitsangatsangana eny fa na dia eo amin'ny firaisana randrana ankora dia mba mila miovaova mpivady. Angambany ny samy mahafantatra ny dikan'izany. Misy ny amarana koa ny havizanana amin'ny ankapobeny koa raha vao diso vizaka be koa ny olona na ny lahy na ny vavy tsy ampy torimaso vizaka be ara-batana dia efa tsy mety. Dikan'izany ny mpivady zany tokony efa miomana mihitsiny hoe amin'ny andro hoe iaraha-mpivady dia mandritra ny andro iny zany a miomana ara-batana, ara-tsaina, tsy dia manao vizaka hiatrika an'izany satria zava-dehibe anisany mampifamatotra ny tokantrano io zavatra io ka tsy tokony atao ambanin-javatra dia zay ny amarana antsika an'ilay izy.